Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Amen. Hivavaka isika. Dia raha lazanao sandratra ianao ry Andriamanitra telo isa iray. Alfa sy Omega. Miankoaka manoloana ny fahamasinanao sy ny fahalebiazanao ary manome voninahitra ny anaranao miaraka amin'ny lopon'ny lanitra. Manao hoe masina Jehova tompon'ny maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mamindra foka miantra Jesosy amin'izao maraina izao, nomenao tombonandro nefa fantatray fa tsy mendrika an'izany akory. Maharitra aminay anefa ny ianao, satria ny teninao milaza fa avaozonao isa-maraina ny famindramponao aminay tsirairay avy. Kosa sao amin'ny ranao madio Jesosy, ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Andray ny vatsim-panahy avy aminao amin'izao maraina izao. Fananao masina ikasika anay tsirairay avy, afahana indray mahazo hery, afahana indray mahafantatra ny sitraponao, mba handehananay amin'ny fitiavanao, handehananay mifanaraka amin'ny sitraponao. Misaotra Jesosy, ka io ny teninao itsiry ety anatinay ety. Aleluia. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray, avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanamasina. Miarahabantsika indray natratra izao andro vaovao izao indray, ary dia tononona amintsika tokoa ny fiadanan'ny tompo. Indro ny teny izay ampahirezana antsika amin'izao maraina izao, ho jerevantsika ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy tompo araka ny Jona. Jona 7:20, andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Jean chapitre 17, verset 18 à 23. Rehefa hita izany, vakina amin'ny anarany Jesosy tompo manao hoe, tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao, no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ireto no anamasinako ny tenako, mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba hinono izao tontolo izao, fa ianao no naniraka ahy, ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy, tahaka ny maha iray antsika. Izaho ao aminy, ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao, fa ianao efa naniraka ahy, sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao ahy. Amen. Manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izany teny novakitsika izany ary, no mitarika atsika amin'ny lohateny lehibe amin'ny fampahirezana amin'ny ty maraina ity hoe, kristianina miombona ao amin'ny Kristy. Miankina amin'ny firaisan'Andriamanitra mantsy aloha voalohany indrindra ny fiombonantsika ao amin'ny Kristy. Tsy toy ny ankoso-bolamena ka mety vasoka ny fahatsapana ny firaisana amin'Andriamanitra, fa toy ny hazo avo tsara fototra, sy lavon'ny rivotra, sy tahaka ny loharano velona, tovozy tsy ritra. Ny ray naniraka ny Jesosy ho amin'izao tontolo izao, ary Jesosy maniraka ny kristianina koa. Tsy ankanavaka hitory-teny amin'ny olona rehetra. Hoy izy hoe, mitoriny teny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Ny kristianina miray aina amin'ny tompo mantsy no manana firaisana amin'Andriamanitra, ka tsy resy ny anganongano
anganonganony fampianarany hafa na tolany rivotra mitsokan'izao tontolo zao. Ny anjara mino dia ny hitory ny filazantsara ombieny. Ny fahatsapan'ny kristianina izany ary no manosika azy hampahafantatra ny olona rehetra ny amin'ny Jesosy Tompo, ka tsy amba izy fa hiteny hoe tahaka ny nataony Jona, ny firaisanay dia amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany. Araka voalazan'ny Jona voalohany toko voalohany 7:3. Kristianina mombona ao amin'ny Kristy hoe eny Tompoko, mahatsiaro fa manana ny adidy. Zao mantsy ny voalaza ny 5:20 teo. Nefa tsy ho an'ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa noho ny teniny. Ny adidy ry havana tsy anday ratsy, ka noho izany mila hery ary mila fitaovana ampy koa. Ny kristianina tena mino dia mahatsinjo lavitra ka mahay mangataka amin'ny Jesosy koa mba hahazahoany ireny olona mbola miaina ao anatin'ny aizina ireny ny fahalalana an'Andriamanitra. Ny mino toy izany no mahatsiaro tanteraka fa be ny vokatra fa ny piasany vitsy. Araka voalazan'ny Mateo 7:5-7. Tsy afa-po amin'ny sahaboabo zany, na mipetraka amin'ny hoe efa nanao ihany, fa izao mahatsiaro lalandava fa aina ny fetra. Ka na ny aiko na ny saiko andro vola koa, tsisy olanaiko foiko avokoa. Koa na aiza no hitoriana ny filazantsara ka mandray ny tenin'Andriamanitra, dia iry ny Tompo mba hiray saina, hiray asa, hiray hevitra amin'ny fanatanterahana ny sitrapony ny kristianina. Ny kristianina toy izany no hahavita asa lehibe tokoa, araka voalazan'ny Jona 4:12-2. Mba hanatanteraka izany asa tsara izany dia ilaina tokoa ny firaisana hatramin'ny aina, fa miara-momba ny tena iray izy rehetra, hoy Paoly any amin'ny Romanina 2:20. Noho izany dia tsy firaisana ambava fotsiny ka masaka eo ampiheverana fa adino kosa rehefa alina ny andro, fa firaisan'ny ray sy ny zanaka no marika. Ahoana hoy Jesosy eto? Mba ho iray ihany izy rehetra. Ny firaisan'ny tena kristianina tsirairay amin'Andriamanitra nefa no fotsy ny firaisan'izy samy izy. Kristianina miombona ao amin'ny Kristy Jesosy hoe eny Tompoko, mivonona hanefa ny afatry ny Tompo. Ny vokatry ny firaisana toy izany dia hinoany zao tontolo izao fa avy amin'Andriamanitra ray tokoa Jesosy. Eny, ny firaisan'ny kristianina sy ny fifankatiavany raha tanteraka araka ny lalàna napetraky ny Jesosy Kristy tokoa, dia fahagagana mihitsy ene zany ho an'izao tontolo izao sady ekeny ho famantarana koa avy amin'Andriamanitra. Koa ny fifankahalana, ny fifanaratsiana, ny fifampialonana, ny fanenjehana ataony samy kristianina, ny zavatra maro samy hafa rehetra itenenandratsy ny anaran'Andriamanitra, dia isan'izay misakana ny hanefana ny hafatry ny Tompo, sady misakana ihany koa ny tsy mino sy handray ny filazantsara. Izany no vato misakana ny fandrosoany ny fiangonana havako. Ny riny Kristy ary dia ny hahalala ny olona rehetra ny filazantsara, ka
ka hiainany malalaka noho ny fahasoavan'ny tompo ary hanefany am-pitiavana ny adidiny izay tandrify azy avy. Efao ny adidiko sy ny adidinao. Ny fivononan'ny kristianina mino ho tena vavolombelona marina na amin'ny teny na amin'ny asa dia hiseho miandalandalana eny toy ny voatsinapy ka ho tonga hazo lehibe izany voatsinapy zany mba hipetrahany vorona. Raha tsorina ary ny filazana azy dia izao no fehiteny. Ny firaisantsika amin'ny Jesosy no toy ny fantsona mamerina ny zavatra rehetra ka mahavonoka nefa ampitiavana ny hafatry ny tompo. Azadino ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao nanoloran Jesosy ny tenany teo amin'ny azo fijaliana mba ahafahako sy ahafahanao manefa asa tsara ary miombona tanteraka amin'ny Kristy Jesosy mandritra ny andro mpiainako sy ny andro mpiainanao. Azo irery ny voninahitra atsika ry kristiana malala ny fiazana miombona tany hatrany ao amin'ny Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonantsika fototry ny finoantsika. Aleluia. Amen. Vavaka sika ry havana. Mankasitraka indrindra Jesosy misaotra amin'ny teny izay no zarainao aminay indray amin'ny teny io ty. Tsy maefa na inona tokoa mpamonjy malalo raha misaraka aminao. Sofa eo ianao isan'andro mamerina anay amin'ny lalam-pahamarinanao. Mankasitraka amin'ny teninao Jesosy ary taio zany teny izany mba hitsiry tahaka ny voatsinapy tokoa ka andrombona be dia be ary dia ho tsiririty ny vorona ka ho fidino ho ziona ho ataony fonenana mandrakizay. Taio ny tsirairay avy Jesosy tsy mora ny lalana madeza ny lalana mikodona ny lalakale kanefa tsy nomenao fanaosy zahay fa fanahy mahery ahafahany miombona isan'andro miaraka aminao mpanjaka tompony tompo. Taio ny tsirairay avy amakivaky indray ny tontolon'andro ny herinandro vaovao atanterao aminy ary ilay fitahianao sy tsodranao masina manao hoe raha mitany rano ianao dia ombanao ao ny tompo ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy ary raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo fa izaho hoy Jehova no Andriamanitra dia ny ray masin'i Israely mamonjy ianao eny ny tantana ny tanakavananao amin'ny tanakavana ny fahamarinako hoy ny tompo. Mandehana ary tompo amin'izao herinao zao aza mafoina mahasaraka ny lalandrainao. Ho anao kosa Jesosy malala mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry Andriamanitra mahery tsara indrindra mitantana anay isan'andro. Ho anao Jesosy eo ny haja, ho anao Jesosy eo ny saotra, ny hery, ny dera, ny voninahitra efa nao hatramin'ny taloha izany mbola ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay doriny. Aleluia. Amen.